Nanakoako ary feno olona be dia be mo nandritra ny karnavalina faradoboko izay nataon'ny kandidata Tahina Razafindraoelina. Nafahana nijery ny zava-misy manerana ny tanàna ny karnavalina. Endrika iray nandraisan ireo mpiaradia amin'ny Tahina Razafindraoelina ny anjara birikin'izy ireo amin'ny fampielesan-kevitra moa izany karnavalina izany. Miaradia vao mandresy hoy izy ireo hatrany. Be dia be moa ny hafatra izay nataony ity kandida hilatsaka ho fidiana be ny tanàna ity. Ho lazaintsika moa ny mikasika an'izay famelohany idirantsika amin'ny tena votoatindresaka aloha tompoko vavy sy tompoko lahy dia abonné vetivety alohan'ny chaîne-natsika ary asio j'aime ny vidéo asadino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany melohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Araka izay efa nolazaintsika tery ampiandahana iny moa dia be dia be moa ny hafatra izay nomeny Tahina Razafindraoelina. Anisan'izany moa dia no hoe tandremo sao tafiditra anatin'ny fandrika rehefa nijery ny coliseum. Ny antony voalohany mety havoafitaka ho ity kandida hilatsaka ho fidiana be ny tanàna ity dia ny hoe kivy satria mihevitra fa efa ho resy fa leo tsy mandany fotoana hifidy. Manana ny safidinao ianao dia tazomo raha izay no heverinao fa marina. Tsy ahafaty anao ny 5 minitra ifidianana. Azadiny fa ianao hikivy no tanjona amin'ny ireny zavatra ireny hoy ity kandida hilatsaka ho fidiana be ny tanàna ity. Ny antony faharoa ihany koa dia ity manaraka ity hoy izy hatrany. Mety ho hevitra fotsiny ireny hanehoana fa ho mpandresy nefa izao ny ordonnance tsy hita hoe firy isaky ny bureau fandatsaham-bato dia raha samy manao 50 avy dia efa 5 alina mpifidy. Tsy maintsy isaina isaky ny bureau izany ny ordonnance ary tsy tokony ho atra ny 7 alina isa. Mifandray an telefona isaky ny 30 minitra amin'ny kizeny délégué. Ary ny antony fahatelo dia mankahala ireo olona mankeny satria isika tena mihevitra fa mifidy azy izy ireny tsy voatery nefa ho ity kandida ity. Tena tonga saina izy ireny nefa koa tsy mandafa nomezana ihany koa. Tadidio ihany koa ho ity kandida ity ny hoe raha mankahala azy ireny isika dia maika izy ho tezitra ka tsy fidy ny hafa. Nohon' zany hoe ity kandida hilatsaka ho fidiana be ny tanàna ity dia ny hoe tandremo sao tafiditra anatin'ny fandrika rehefa nijery ireny zavatra nisy teny amin'ny coliseum ireny hoy izy hatrany raha nanafatrafatra ny vahoaka ny Antananarivo. Zay moa ny mikasika ny karnavalina faradoboko izay nataon'ny kandida hilatsaka ho fidiana be ny tanàna Andriamatoa Tahina Razafindraoelina. Fandeha arisika hiresaka kely indray ny faradoboka izay nataon'ny Tojo Ravalomanana. Ny omaly moa dia nisaotra ireo rehetra izay niaraka ny entana nanao izany karnavalina izany ny tenany. Nitohy androany moa izany karnavalina izany satria androany raha teo moa dia faradoboka teny amin'iny kianja fokontany Androany Mahery Ankorondrano iny nanomboka tamin'ny 10 ora ny fotoana. Ary anisan'ny nahamafisiny ity Tojo Ravalomanana ity no sady ny matimatesany moa ny hoe fiaraha mientana tsy nosandaina vola fa tena finiavana lehibe ho amin'ny fanovana. Mbola manana fanantenana isika fa iove ary misoatra Antananarivo fa kely sisa hoy ity kandida hilatsaka ho fidiana be ny tanàna Andriamatoa Tojo Ravalomanana ity raha nandefa hafatra sy ny fisaorana ho an'ny mponiny arivo. Iarantsika mahalala ary tsy azo fenina moa dia anisan'ny tena be mpankafy ity kandida Tojo Ravalomanana ity ary tena mbola be dia be ireo malagasy ny Antananarivo izay babo tanteraka amin'ity zanaky ny filoha Ravalomanana ity. Hiresaka indrindra mikasika an'izay Tojo Ravalomanana izay isika anisan'ny nanao fanambarana moa ity pejy anankiray ity izay mitondra anarana hoe vaovao androany. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony miantefa tanteraka amin'ny zanaky ny filoha Marc Ravalomanana tsy iza hoe izany fa Andriamatoa Tojo Ravalomanana. Nilatsaka tanteraka ny sarotava sy tia koty hatramin'ny zao ny famille Ravalomanana hoy ity pejy vaovao androany ity raha nanao ny fanambarana ny tao anatin'ny pejiny izany. Maro no tohina sy tezitra tanteraka tamin'ny kabarin'ny Tojo Ravalomanana hoy ity pejy ity ny sabotsy teo tetsy anala mahitsy nanome hafatra ho an'ireo olona avy any morontsiraka na hoe koty monina eto Antananarivo i Tojo Ravalomanana fa izahay olona mianatra fa tsy ohatrany anareo ary nampiany izany ny alahady hoe mila merina hoy izy ny mitondra eto Antananarivo satria any merina ho ny Antananarivo.
Ary rehefa voalazany ity pejy ity moa ireo rehetra izay nolazaina teo dia nametra ampanontanina ihany koa izy ny hoe amin'izao taonjato faha 1 zao ve dia mbola resaka foky zany hatrany no arangaranga ny fianakavian'ny Ravalomanana hoy ity pejy ity raha nametraka ny fanontaniana tamin'ny ireo zay mpanaraka azy. Samy tompony Madagasikara ny Antananarivo ny malagasy rehetra fa tsy tokony hisy merina sy kotia izany intsony hoy ny fanamarihana izay nataony ity pazy ity. Zay moa ny fanehoan-kevitra izay nataony ity pejy ity fa raha ny fahazahoako azy aloha dia tsy dia izay loatra ny tiantojo Ravalomanana hatongavana fa mety zavatra hafa no tiany lazaina fa ity pejy ity angamba dia mety misontona lakilosy angamba hoy aho fa mety diso ny fomba fieritrretako ary mety ho diso ihany koa ny zavatra izay lazaiko. Tsy idirantsika lalina moa ny mikasika an'izay fa ndeha resika hiresaka ny zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tokony ampahafantarina. Ity manaraka izay ho resantsika ity moa dia resaka fanambarana izay nataony FFKM mahantra sy ampahantraina isika vahoaka malagasy eo ampelantanany vahiny sy malagasy vitsy anisa ny harem-pirenena itambesarany trosa ny firenena manjaka ny herisetra sy ny tsy fandriampahalemana mangy ny fotsiny ny tsy fanajana lalampanorenana ary ny famadihana izany ho an'ny tombontsoan'olombitsy. Nohony zany hoy ny fanambarana izay nataony FFKM dia ny hoe manao antsoavo ny FFKM mba hanajana ny aina ka tsy famony sy fandripaka na eo aza ny fahasahiranana. Ary nandritrana izany fanambarana izay nataony FFKM izany moa dia nanamafy izy ireo ny hoe manamafy ny FFKM fa manohitra ny fanambadian'olona mitovy fananahana noho ny kolikoly moa ampampana amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena miato ny fanampiana sy ny fahatokisan'ny mpamatsy vola ka miteraka fiantraikany ratsy eo amin'ny fiainan'ny vahoaka izany. Zo fototra ao anatin'ny lalampanorenana ny fahalalana maneho hevitra ao anatin'ny fanajana ny lalàna. Izany moa ny fanambarana izay nataony FFKM koa dia lazaiko sy ampahafantariko ary zaraiko ho anareo rehetra izay mpanaraka an'ity saina ity mba ahatonga ianareo aharaka ny zavamisy sy ireo rehetra izay mandalo ao a Madagasikara nezaneza izany. Zay moa ny mikasika ny karnaval faradoboko izay nataony kandida hilatsika ho fidina ben'ny tanàna Andriamatoa Tahina Razafinjoelina sy Andriamatoa Tojo Ravalomanana ary voalazantsika tato ihany koa ny mikasika aniny fanambarana izay nataony FFKM iny. Be dia be moa ireo rehetra izay efa nolazaina, be dia be ihany koa ireo mbola ho lazaina fa manasanao ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka rehefa aveo fa ano ahitanao ny filazana ny fanehoan-kevitra izay nataony solombavambahoaka ny Mahajanga. Tsy iza moa izany fa afakandro Kristian. Anisany nafanafana moa ny fanehoan-kevitra sy ny publication izay nataony iny solombavambahoaka iny ary ho resantsika izany amin'ny video manaraka alatsika tsika rehefa aveo. Zay fa velo mavetivety retoboko vavy sy toboko lahy rehefa aveo indray no miona.